atolotry ny ACM radio anareo izao. Ny fanafodiko tantarindray miseho nosoratany ilay kolonina. Louise Ravelso no Rondo, Somamirina no Dera, Rahalala no Gaja, Christophe Rabearmanana no Stetra, Nanja no Miambola. Mandray feo sy mandrindra raha teknika, Mamy Arvody, Manatondosa, Nanja Lazapitraboto. Andriamatoa raha solofiny aina sedra manaiky marina ve ianao fa hampiakatra andramatoa kely raha zanam-bolonina miangola ho vady andrefimandrinao? Eny tompoko. Ary ianao raha matoa kely raha zanam-bolonina miangola ekenao ve fampiakaran'Andriamatoa raha solofiny aina sedra anao raha afaka nitokantranony? Miangola? Fa manina ianao tsy mamaly? Miangola? Feto ambony alitara angatsika e? miala tsiny ary sedra, tsy vonina tampoka ny ara-dalana aminao. Mbola tsy tapa-kevitry ny anambady a. Velomy sedra. Fandeha ho aiza ianao Miangola? Mijanona moa e. Tiako ange ianao e. Miangola! Miangola! Miangola ho a! Oay, mbola tiry sedra. So mba efa lasa dala ary laha ty. Tabataba tsy misy atoriana tsy. Fa aiza zany? Ary lasa izy Miangola? Tsy misy miangola an'lazany ty eo a. Raha te ahita azy lahy dia makanaiza ny antranony fa tsy atao kaikiketo no miredirety ka. Tena nanofy amin'ny Miangola le tsy aty eo a. Nanofy hoe natao mariazy hono izay roky nanjo. Laza tamiko izy fa tsy vonina ny ara-dalana amiko indray mondo. Dia inona lesy ry aja ny mety hevitra finosin'izany nofiko izany a? Tsy te hanakivy an'lahy ary sedra. Raha zahay lahy dia vonoinao anaty tanteraka izany fitiavana amin'ny Miangola izany, satria fantatro fa tsy ahababo ny fony Miangola noviana lahy. Eny e, raha tsy hoe isako anironify anga. Le ty ry aja, fa ahoana nefa mahatonga an'ilay ilazan'izany e? Alefa aso lavitra le tsy mifisainana. I Miangola ngeka zanaka deby mpanefoefo eto amin'ny tanàna. Ka raha inona kory izay bandy mpitangitam-bohitra an'la. Fa nga moa le tsy mifitiavana mbola misy manitra sy manan-karena izany a. Ny fifandraisan'ny fony tena zava-dehibe, fa tsy misy idiran'ny saranga mihitsy. Izy zany raha volanta dia larabe ny omby. Ko raha tsy adala lesy Miangola ko anaky an'izany. Sanatria ve dia marina daholo ireny zavatra voalaza mihaja rehetra ireny? Dia tena tsy sahazan'ny Miangola tokoa ve ny fitiavako? Indrisy ry fiainana, dia noho ny fahantrako tokoa ve no amoizako an'ny Miangola? Tsy misy mangiditsy andraman'izany ranga. Tiako loatra izy ka tsy maintsy ezaka hanao an'izay fomba rehetra ambabona ny fony. Mba mampimeako itsika izy lahy itsika. Ohatrany hoe adala vavy izany ty izy. Betika amintsika, betika malahelo. Sa ve mety hoe misy olona iray mampiasa saina azy?
raha so fahitako azy zao moa tsy dia toy ireny lehilahy manana olana ara-pitiavany ireny. hoay marina ary tsy miangola ve tovavy mandinika be ahy io? ie tena izy tokoa io fa tsy mamitaka ny eritreritro. dia inona hono ny antony andiniany ato izao hoe andraikako to mangovotra sahady zany vatako zany. atray marina ary manantonanga izany zahay vo tena lozy ty marina. Manahoana ianao? sady salama tsara tompoko. Miangola aloha ny anarako fa tsy zany tompoko zany e. Ary ny anao mba isaka raha tsy mahadiso. Sedra sedra manarako. Fa ny mahafantatra ny sedra ary ien tompoko. Ary aza mangovotra sy matahotra ohatran'io moa rehefa miresaka amiko e. Ohatran'ny tsy lehilahy. tsy matahotra ka fa misy inona e. Jereo nge raha tsy teratseboka vetivety teo ianao e. Zany sa marary? Tena leo aloha mandeha fa tsy lasa tsony ka sao sanatria latsaketo zay tsy tokony latsaka velo miangola mijanona aloha fa mbola tsy miditra angetsika e. Tena lasa ihany izy marina, tsy azoko mihitsy koa ibandy iny. Sedra to tsy miala ato an-tsaiko foana ny anarany, to tadidiko eny foana le masony mibantsina ny masoko miaraka amin'le fiteny somary feno tahotra kely ohatrany hoe mitebo amin'izany foana ny fokona no moka tamin'ny maraina ny fangahitana voalohany iny lasa manampitiavana azy sahady ve a na dia hoe mbola ora fitsy montsy asa no mifankalalànay. Fa inona indray hono ry miangola sady mahalasa vinany an'nytondavarangana eto a efa misivy ora alina ny izao e. Mandehana amin'izay no matoa fa mbola ifomaraina hianatra rapitso. Mety ho tonga namako angamba ry neny ny toromaso ny alina ka dia aleoko mandefa ny amboroka eto an-davarangana eto. Fa misy zavatra mampiasa sainanao anga sa nisarahan'olo tena? Tsy misy an'izany rery neny a, sady za koa nga mbola manana an'izany olo tiany izany. Asa iza mahalala zay afeninao any, nareo tanora kehitra itony mantsy ka lazo mahay manafy ny zavatra izay ihany ko. Fa tsy izay tanora rehetra kory dia manana an'izany toetra izany daholo, sady mbola tsy miasa saina amin'izany resaka fitiavana izany koa ny tena marina e. Aleoko ihany mijanona célibatera ohatr'izao. Sery miangola célibatera hono. Ary alao andeha atory fa tsy miandry ao zay ny fandriana mafanako. Alina sahady le tsy tia ny andro, alina mety anofisako amin'ny miangola indray angamba satria lasa ny amin'ny foana ny eritreritro. Io indray le tisy ny redirediny efa hoe aza mandany andro amin'ny sipa tsy zaka izany ho arary foany tsy misy dikany eo foana nareo ka tsy mety voakosiko atao anatiko angely tsy ny fitiavako azy e. Vo maika aza miboiboky atao boky le izy miredareda tahaka ny afo tsy matin'ny rano. Ekeko fa tena tia azy lahy e, mahery noho ny batsy ray tokoa ny fitiavany lahy azy, saingy tsy misy vidiny aminy anefa izany fitiavany lahy azy zany. Tsy olona sahala amintsika izao ny sahazany reny fa olona sahala amin'izaka zany to ve dia tsy takatra ny sainy lahy, olona mitovy saranga aminy tiany fa tsy olona mavitafy sy mitrongo voahomana takatsika izao. Tena tsy mino an'izany zavatra lazay laza letsy a.
tsy misy idiran'ny fari-piainana mihitsy ny atao hoe fitiavana, ary na dia anakivy sy anabatiny saiko foana azy alahy dia tsy anafoana ny fitiavako amin'ny angola velively zany. Tiako izy ary tsy maintsy mitory fitiavana aminy aho. Manambony moral mihitsy ange zany zandriko zany. Tsy mialina ny lahy akory sanatria fa na hivadika eo aza ny tany sy ny lanitra dia tsy anaiky ny nofiririnina ny lahy mihitsy ny sipiny. Ko raha tsy narinony havana izy ka andeha tsapy amin'ny hazo boboka letsy, sady mbola tsy nisy koa zany andrinana anaiky anambady andevo zany. Neny aizany gotiako fa andeha hianatra amin'izay fa mifiry moa zao andro zao ro miangola no andeha hianatra sady ianao sady tsaratsara paozy ane zany zanako vavy zany. Iny eno koa mahita lazaina foana ka aiza koa zao zay tsaratsara paozy io. Hita fa mariny zaniko fa andeha hifanao fotoana amin'izy ao zato zanako vaviny dia fa maimaiky ery. Mbola vao amin'ny enina maraina mantsy zao andro zao. Tsy andeha hifanao fotoana amin'izaniza zandry ary neny fahitaneny anjaranay manao famelabelara-kevitra any ampianarana androany dia tsy maintsy manao tonga alohan'ny an-tsekoly zay satria mbola ampiaingo sy andravaka ny efitra amin'ny fianarana. Marina ve hono zany lainga be zandry miangola? Io indray neny fa tsy mahatoky efa hoe tsy lainga zany fa tena marina. Ary aiza amin'izay le gotiako fa sao dia tareto aka. Ty ary ny goty anao dia endre tsara zany zanaky neny zany Merci neny. Ary aza matahotra neny fa efa endry tsara foana any ampianarana any. Eno ay mahatoky ny fahendrenao Zay fa lasary neny mazotoa neny. Setra tsy mbola tazako mihitra mivavahady mihitsy hatramin'izao. Efa sasakady ny angamba izay ny andro azy teto foana. Sanatria hoe dia tsy hianatra izy androany enga ny mba tsy ho tanteraka izany eritreritratsoko izany ka hoay iny mihitra mivavahady iny ka izy ary aloha tonga dia anatonako. Sedra andraso vetivety Ohatra marina teny miangoly ty tamin'ny manatona ty efa mitobotoboka be tsy raranana izany foko izany. Manao ny Sedra fa nanena ny taraiky be vao tonga androany nefa izahay fa ela be ny andro ianao teto. Ny andro aho hoe inona ny antony endrasana ho ara tsy mahadiso? Tsy misy ka tia hitanao fotsiny tia hita hony izy tsy midika vizany fa manam-pitiavana ako miangoly raha zany tokony marina dia asa fotsiny angamba sy hafaliako takariko ny lanitra fa tsy takatro. Fa tao variana be ianao miverena amin'izay fa sao dia lasa lavitra loatra. Tsy lasa lavitra ka mahagaga mihitsy ianao tia ka ohatran'ireny olona tsy tompony tenanao reny. Raha mba fantatra tokoa matsy miangola fa tsy tompony tenako tokoa noho ny fitiavako anao jambena anao tanteraka no masoko tsy te hity tovovavy akoatranao tsony efa lazanao hatramin'ny vaka ny fitiavako rehetra saingy vahatra nefa lelako ny lazan'izany aminao. Fa inona mihitsy ary ty mahazo anao ty tovarim-bariana sy lasalasa saina ho azy zany. Marary anga ianao? Tsy marary aka eny marary ihany fa aretina hafa kely le izy. Aretina hafa kely ahoana fa tsy azoko? Inona ny tiany mpanoratra ambara? Aretina hafa kely le izy satria aretina sitrapanafody raha tsy hoe zay fanafody tokan'izay ihany angamba no mety hatsabo azy. Dia inona hono izany fanafodan'izany Sedra?
azonao tenena amiko ve? Mbola ho fantatra ihany le izy ka fa mbola tsy androany aloha. Way, sady efa iny koa ny mpampianatra fa andao amin'izay tsika hiditra sao dia tary eto ka. Maninona ry any tsy manam-pahasahiana hitory fitiavana amin'ny miangoly dia noho ny fahatahorako azy ve sa no le sarangana tsy mitovy? Manahy ihany mantsy aho sao dia ho diso fianteva tokoa ny fitiavako satria miatsampy amin'ny olo tsy tia. Inona ry no ataoko e? Ahoana re zany savia dia fasako taratasy izy. Zany mantsony ny fomba andreo olona taloha rehefa mianatra moraka fitiavana mivantana amin'ny tovovavy tiana ry zalahy. Tena hevitra mety zany ary mbola tsy hitako hatreto izay maharatsy azy a. Tena aleo izay no dia atao ka dia akapenina azy taratasy vetivety a dia anoratra epistily ho an'ny miangola. Rofina ihany ary ianao ry sedra no hitory fitiavana amiko. Za nefa ty dia efa miandry fatratra ny fitiavanao. Tsapako mantsy fa manam-pitiavana koa ianao na dia mbola tsy namboraka izany tamiko aza. Tiako loatra ianao ry sedra ary miandry ianao foana. Tsy dia fomba loatra mantsy raha ny tovovavy no mitory fitiavana melo. Azafady hoe ry miangola, misy zavatra ataonao angaso zao? Tsisy atao zao ka fa saika niraka angana eny? Tsy zany fa misy resaka tiako atao aminao vetiveto raha afaka mihaino ahy ianao. Mihaino aneny ary ahy e. Alefaso ny resaka ao? Zao ary le izy fa hainao tsara misy tovolahy ray izay ho any, zanaky mimpanefoefoka sady tavy ny volony ary mbola tsy manambady ihany koa. Dia inona hono hidirako amin'izany fa tsy azoko? Miangola, tiako raha mba io tovolahy io no lasa finatoko. Ahoana tsara hoe rineny? Zany hoe raha ny safidinao zany dia tianao hanambady an'izany olona lazainao zany a? Eny ekia, sady efa niresaka tamin'ireo ray aman-dreniny a mombamomba fiarahanareo ary efa samy nifanaiky izay fa ampifampifonina reo roa kely. Fa angamo ty fitiavany ty rineny teriterena ohatr'izany fotsiny a. Tsy kilalao nge izany manambady izany e. Mbola tsy tapa-kevitra ny amin'izany aho ka. Sady efa manana ny olo tiako koa ka tsy mila fitiavan'olo kafatsony. Ataoko adaly ianao ka ho tezitra. Za tsy mila lehilahy ankoatra ny dera, mazava aminao. Andray rineny, tsy mba manana ny safidiko izany a. Dia ineny foana izany indida amin'ny fiainako. Ka raha mbola teo zanako dia mila manaraka ny teniko ary averiko aminao ihany fa zanaka mpanan-karena be ho zany tovolahy zany. Ary tsy mahafaty antoka mihitsy ny manambady azy. Neny a, so dia tsy rariny koa izany terivay manta sy didiko fe lehibe ataonao amiko izany ka. Mba manana ny tiako koa nge ahy. Na rariny na tsy rariny rehefa izay dia izay teboka. Mahafinaritra anao ihany ve ty toerana hitondrako anao toerana miangola? Ie, sady surprise be amiko mihitsy ilay toerana. Raha ny zato rivotra madio sy feom-bory kely mandravaka ny lalana. Ty toerana ty no antsoina hoe zaridaina mpifankatira mbola tsy fantatrao? Zaridaina mpifankaty? Fangamoantsika sy ianao mpifankaty? Ie, mpifankaty tsika fa ara-pinamanana fotsiny.
tiako aharitra mandrakizay zao finamanantsika roa zao. Finamanana amin'ny lafininina aloha zany lasainao zany e. Amin'ny lafiny rehetra mihitsy ka sitrako raha ianao ny tena namako ry Mengola, mba izarako an'izay mahazo ahy rehetra e. Eny ary e, fa ianao zany miara-miako manomboka androany. Tena marina ve aloha zany samy sangisangy amiko fotsiny ianao e. Tena marina zany ka. Sedra indray ary tiany tsy mahatoky ako. Mahatoky anao aka, ary tena faly be ara satria nahazo namana vaovao. Mamy tokoa ny resaka ary sedra fa saingy hariva saty ny andro tokony andeha hody amin'izay tsika. Vetivety koa zany andro zany dia hariva ka nefa za mbola tia hiary tafatafa aminao eto foana. Satroko foana ihany koa ary ny resaka aminao eto, nefa tsy maintsy mody satria mbola tsy mahaloa tena nge. Tsy maintsy hoe mody zany ko, fa alohan'ny angatsika ry Mengola dia misy taratasy atolotra anao ty a. Fa taratasy iny ty ry setra? Ty raisy dia rehefa tonga any an-trano ianao mamaky azy e. Inaro ny voasoratra ato anatin'ity taratasy natolotra sedra ty. Tsy fantatro fa ohatra miavatra be izany any hamaky azy, kanefa aleo ihany sokafana ka. Ary tononkalo ange izy zany e, sady tsara rafitra ny voakaly be ery ny soratra. Leo amin'izay vakina hijerena an'izay lasainy ato ho any Miangola. Hoy sedra, lay tena tianao, tiao ny sedra, efa nampoziko mihitsy. Hovaliko zao ary ve ty taratasy ny sedra ty sa tsy? Tianaiky ny fitiavany aka nefa matahotra sao dia ho bediny neny. Raha andandray anefa ny fitiavako efa lasa ny sedra tanteraka. Ny atompoko ary moa dia manao lamako mafy hoe ekeo. Dia ina reno ataoko hoe fa lalanina mihitsy ny saiko izany, tsy taoko izay atao. Fikasana eny izany fitiavany sedra. Lolo matory fa ny alina ho no mitondra fisainana. Tsy androko ery intsony io raha andehanako any am-pianarana fa efa maika te hahita ny sedra zany. Tapaka mantsy ny hevitra fa hanaiky ny fitiavany aho, satria tiako izy, tiako ny toetrany, tiako ny amin'ny manontolo. Ary manomboka androany dia ho tahaky ny mpifankaty rehetra ny fifandraisanay. Mengola, midina ty amin'izay ianao fa efa vonona ny sakafo e. Ho avy rery neny a. Ary alobe izany sakafontsika izany androany a, fa misy dia lehany eny vao maraina nga? Eny ikea, ary tsy zarery fa miaraka amiko koa ianao. Fa andeha hoaiza ry neny? Hoeny vato rehetra a, andeha hitsena ny dera avy any Ampitan-dranomasina. Dera? Ie, le tovolahy niresahako anao tamin'iny. Fa aty amintsika nga zany olo izany mivantana ry neny no hoe tsika mandeha mitsena azy? Tsy maintsy aty amintsika izy no mivantana ka, satria ireo ray aman-dreny dia miara-miasa mirainao any Tomasina ka tsy misy olona azo ny vatanana ankoatra antsika eto Antananarivo. Ay ve?
kanefa hoanandray tsy tianao anga nipetrahana ity sarotra aloha mandainga fa tsy mahazotony amin'izany fikasanao izany hoe saingy ianao moa mpandidy sy mpanapakatoka tsy misy azoko atao aza be sermoneur mengola ano ainga an'io sakafo dia lasa miomana fa sao tareto isika dia ahoana izany ny fianarako roneny mbola mianatra mantsy izay androany saika adiniko marina fa so ihany ianao fa nitenen'izany manomboka androany dia tsy ilaiko makana tsekoly ihany ntsony ianao mazava fa manina kosa moroneny dia sakananao tsy anam-pianarana ntsony sao lamba mizotra amin'ny tsy tokony ho izy tsony ty fanerena ataonao amiko ty izay fotsiny sady efa nambady niderana ianao ka ataoko fa tsy mila n'izany fianaran'izany ntsony reo arembe reo atao inona fotsiny andrereny izany mba toetsainao so mba tsy zanakao ary mangina fa aza beko netakeo ary ndehana amin'izay anao miomana fa efa sasa miandry any zay le vady malalanao tsy vaniny ianao roneny varotsanaka mbola ninenanao zao zavatra ataonao zao marenina re fa aza be safary eo fa andeha fotsiny ianao sa tsy andeha fa maika za tsy andeha raha matoty tsy ianao rery any midera mahafatifaty ianao naikosa aza mandeha korianina fa tsy raharahako ary tandremo sao dia mivoaboaka eo fa ataoko maifoka tsy mahita faisana tatranato ianao zaza sary tiavina tsisy ilana azy sorery dera aza mihafahafa fa atao fotoany any aminareo ihany ny atao aminay mahafinaritra kosa atao aminareo ny fanaka rehetra kanto raitra avokoa aiza koa ny dia hoe mahafinaritra fa mipetrapetraha leo anao anaka fa ndehaka zava-pisotro anao vetivety ka inona mety aminao lay mangatsitsika sa lay mafanafana aza misahirana rery mama mety amiko daholo izay hoentinao eo eny ary azafady fa somary nampiandry kely mahazodomana ianao merci beaucoup mama ary aiza hoe mingola fa atao mama rery mitazako ato ao ambony rianao izy ka andraso fa ndeha hiantso azy mihitsy io zao mingola makaneza ty ambany ianao fa efa tonga ato mivahinitsika ho avy aho manahoana tompoko bonjour ji tena zana javatra mariny ty niendrika mambeka ananany daholo sambatra tokoa raha iteny lasa vadika izy ny dera le tovolahy fandresahako anao ary izy kosa ry dera ny mingolo zanako vavy fahaly mahafantatra anao ry mingola mahafatifaty benjy misaotra tompoko ary avintomany anganjy izany nohotran'ny mamafamafa ranomaso fony sy tsy avintomany izany re izy fa mety tsy mahazaka an'le namofo tongolo angamba ve somary gaga ihany aho mantsy everiko fa avintomany ndry ka zany voalasaneny izany marina ary efa voatetika marina ve le izy tory mengola sa mbola misy ambiny tsy vita efa vita daholo tompoko vehivavy be tsara velatsy tsara kosa izanyko mahazotany ety izanako vavy ty ry dery sady mahakarakara tokantrano fa nanenina ary miangola tsy tonga mianatra androany sa ve tezitra tamin'ilay taratasy nomeko azy toana nenenako indray nanolotra azy any ny taratasy ka zao mety ho ravatra amin'ny finamanana mihitsy marina ihany ka ny teniny aza fa tsy manana anjara toerana ao am-pony manankarena tokoa ny mahantra
indrisy ry fantrako mpisopatra. Tena mampalahelo azy loatra le tsy lahy terisedraka. Jereo ny ty lahy lasa kozatina kely manoatra noreny olona keretsy amin'ny sakafo reny. Oka le jery aja aza esony lahy tsony a mahazo ary efa tsy fidiny. Fa tsy fidiny ahoana koa e, sitrapony en laly ty e, mba efa nananatra ihany fa ialahy mihitsy ny mihinanao be marenina. Ka matatesa ny vokany e. Eny e, afaka manome tsiny ala za tokoa no adala satria mitovy fitiavana amin'ny olona tsy mitovy tady-tokanga amiko akory. Zay vao natsapa-tena ny zandroko marina. Tsara rehefa tonga sainy e, ary atao vianatra ho amin'ny sisy zao zavatra mahazo an'la zao. Fidy fidio ihany zay tovovavy ho tiavana fa tsy zay mahafinaritra ny maso rehetra akory dia hitsiriana fitiavana daholo. Dia mba jereo ihany koa zay mitovy saranga amin'ny tena fa tsy ny zanaky ny ngetrokarino andeha hitetatetana. Misaotra indrindra letsy ry aja, ary aza manala fa iezaky ny anadinao amin'ny miangola foanako atao anatiko ny fisiny ary fongoroko atao poko hatramin'ny faka ny fitiavako azy. Eserisedre ary pio amin'izay le tsy hijiro io dia matoriela fa aza loza raha mamisavisany tsy ho azo etsony e. Tsy ny arisedra fa tsy afaka anaiky ny fangatanao intsony a. Tsy sitraky ny vintana angamba ny raisany fontsika. Tiako ianao saingy tsy natokanao aho. Ezaka ny ity manginanao atao anatiko foana na dia hoe efa avy ty voararazana etsika roa. Nanina ry arisedra ny tara loatra ny fitiavanao ahy. Fa naninona? Raha mba fantatrao mantsy fa tena tianao ihany koa saingy efa voakejany eny ka tsy afa manoatra intsony. Ekeko fa tovolahy tsara bika manendrika sy manana maizy azy dera kanefa afa ihany sedra, afa ihany eo anilany. Sedra marary ary ianao ny fanafotiko. Dia lasa mpibata entana ty atsena tokoa miafarana larisedra. Ny fianarana na ato satria tsy araka tsony ny sarany isam-bolana. Tsy mamela mahazo marina rehefa antrano. Izay tratrany rehetra dia ataony mahita faisana daholo. Mafy ny fiainana tanika. Fisedrana ho anay mavolamba tsy manaka tokony. Tsy maintsy anakarama olona ihany tsika ry mama hitondranyreto entanreto a. Ohatra ny diso mavesatra loatra mantsy. Marina tokoa zany nefa aiza mahita anaka. Ndraso fa iantso anitsy bandikely itsy vetivety a. Hoana ary zany afaka mibata hitana ve lahy? Endra mise asako angizy zany e. Ay dahoary fa etsy abite tsy letany e. Aleo ngamba ry mama ty baoritra mavezabezatsy ty no asatsika hoetiny lere. Ty baoritra ty zany no entinao ry tovolahy dia tandremy tsara fa zavatra lafo vidy sy mora vaky daholo ny ao anatiny io a. Aza matahotra ianao madama fa hitandrina tsara hitondra azy. Hoay marina tena i madamo rondo reny miangoly ty vehivavy ty. Fa io tovolahy io izany tsy fantatra iza mety anatany angamba. Ka telo volana tokoa moa sisa zany ry mama dia
migado le fotoana mamy anatanterahana ny mariazina izy miangola eny anaka 3 volana tokoa sisa sabako sambatra ery miangola nambady amolidera za koa tena mahatsiaro sambatra nambady azy ho tanteraka ihany ty ny nofinofiko fa ohatrany efa tsy hoandroko ery za fotoana anaovana ny mariazina izany efa te hianoka fiteo anelanjanako ve ho ny zato ianao ry voninatoko ny dia efa maika sotodiny ery eny ra mama efa te hiantiny eo anilany ary efa makitantana azy eo ambony altara andray marina fanina miazany sambena tady zay hita lalana tsony ny masoko torovana tanteraka vatako riraka tsy manana heritsony sady mivotsitra koa nge zany entana entiko zany zakako tsy mity marina hoany aty fananinana zay rahalany entanay zao vaky tsy misy azo raisina dola tsy manaiky an'izao kosa ry tovolahy tsy maintsy soloanao ny vidin'ireo etan'ireo raha tsy zany dia tsoko polisy ianao fona re tompoko tsy fananiko mariny tsy izy mifonafona zany tya solo fotsiny zavatra dia milaminy tsika so verany lafa raha zato sy ronjato ary vidin'ireo zange tompoko ka tsy manamboly mifona re tompoko le lafiko mifaladianareo azafady re na dia antoalika sy fona mandra-parivany andro eo azy ianao ry tovolahy dia tsy hamelanao hiala mainy zany zay fantatro fa tsy voalohanao zany mihitsy ny vidin'ireo etan'ireo anio zany dia tsy maintsy migadra ianao na tianao na halanao mazava eny ny sofolatsara zany tenin'ny rahafozako zany tsy maintsy migadra elahy androany inona ndray mory sedra ny vita ny latany an-tsena taniny dia mefara amin'ny fidirana ponja toy izao so nietraketraka mimpanambola riaja mahantra ny tena dia zay tia anaovana azy tena manala baraka mihitsy aloha ty dia ahoana zany ny fomba nafahana ny lato tsika nefa ity tsy manambola akory fona leatsy ariaja mamelany eloko elahy fa manino ny elany mifona dia inona ny antony mampitomany an'lahy satratra nangalatra tsia natahaka ninona natahaka ninona fahantrako dia sanatriaviko impito mandrivotr'olona zany angalatra zany fa inona no ny fitiavako amin'nyangola ihany ny foditra zao fidirako ampony zao letsy tena mifona letsy mamelahy elahy ay mbola resaka miangola ihany fa azondoza inona mihitsy elahy tiry sedra mifona letsy niezaka ihany any nanadino asange tsy mety voagomo ato ampoko tsony misy ny rehetra efa havatsy ato anatiko mandrakizay angamba ny fitiavako amin'ny angola ka tsy azoko kosehana tsony mampidi-kizo ary mihitsy elahy tika mba marina moa raha tsy zandriko elahy dia efa tsy niasa sainany amin'ny lahtsony aho raha sitraka elahy ry aja dia aza esana saina tsony ny amiko avy alao aho ato sady mety ato koa angamba sahaza le fitiavako diso fitompona irery ah ato mangina tsy misy mpanelingely lah ato miada na ato satria lavitra ny miangola aza mirediredy ry sedra ataoko ahoana ny amelan'ny laho irery zandriko angelahy raikibo ny finosana tamiko eny ao fa vonina ny fanampy amin'lahy raha imengola ny tena mahadevolana ny fonolahy dia tsy maninona fa indray siletsy tara loatra ny fanampiny lahy efa manambady mengola
ary afaka 3 volana dia ataony raharahan izy ireo. marary mafisidra aretim-po no mikika ao anatiny ny mpitsabo ary tsy misy fanafody masitra anazy efa tsy miangola rery ihany. Mampahony anandray ilay zandrikeliko marina malazo ny aretiny izy noho ny fitiavana diso iantefa. Iaja efa namangy ahy teo hoe miangola dia ahita azy aza mbola miresaka be lafa matoria aloha e, mety mbola ho avy ihany izy avy eo. antso izy mila azy iaja asay vo makaty miangola izy rery ihany fa nalahidiny zao aretiko zao. Ao fa hiezaka nitady zay toerana misy azy ala izy mampanantena an'lahy fa tsy maintsy hitako izy misaotra le tsarozoka. Tsy misy tokony hisaorany lany amin'izany ary matorian'izay aloha fa tokony mbola tsy resaka be ngela ho ny dokotera. marary le tsy mila fanafody aiza mifanafodiko aizy miangola raha mbola tiala ho velona ty zandrylady tady afarazay ainga no fanafodiko eo. No okoserisera okose fa manjary malahelo tsy maintsy sitrany lahy lezy na dia andaniko ny fananantsika rehetra aza. vonina tsara ve ianao ry miangola amin'io mariazy amin'ny herin'ny sabotsy io ohatrany tsy rototra kory mantsy raha izao fijerika anao zao Zany ve ny tiana ho fantatra? Tsy vonina ny amin'izany mariazinareo zany iny ny teloza lazainao anaka ny fanasana rehefa tapitra ny zarena daholo ka tsy vonina ho anandray. Zany marina ry neny tsy te hanambady olona tsy tiako zany aza mba sary tiavina toy ny landomooka toy io ry miangola matoa mampanambady anao andera dia tsy tiako hijaly ianao mbola tsy nan'olo-baty mahafananao zany anaka ary masoanao matoa ataoko. Tsy tianao hijaly ve dia terenao hanambady olona tsy tiako raha tena tia ahy ianao ry neny dia avelao mba hanana ny safidiko tsy miova amin'ny hevitra tsony ary miangola tsy maintsy manambady andera ianao sady aiza tsoa moa ianao no ahita tovolampany efoefo tsara bika manendrika ato andera olona ohatran'ireny ny tena fakavary. Tsy tena loatra ianao ry neny maty karena sady mpanao didi mibe sandry tsy manana fo mangoraka fa fo vato mialatsiny raha hiteny hoe mpivarojanaka ianao. tontosaina amin'ny tapabola ny sabotsy zao ny raharahany miangola sy ny vadiny dia ho resahako amin'ny setra ry ve zany vaovao zany. Aleo ihany amin'izao ka ndro hitomby eo indray ny aretiny kanefa raha tsy lasaina amin'indray zany dia tsy hitsahatra ny anontany afony izy. Iaja nanofy miangola indray natao mariazy izy. Iaja mbola tsy nandalo mitsidika foana ve miangola zay ary dia inanao valiko azy zahay vo mitamberina atao tsy haiko ny zavatra rehetra ry aja
Amin'ity volanyity tokoa kay no anatanterana ny fanamasinam-panambadiany miangola. Very ary aja tsy misy dikantsony miainako amin'ity tany ity. Mafaitra sahala mivahona ny fiainam-pitiavako. Resy aleoko maty. Mitrakafa lehilahy ny tena risitra. Aza mora mamoy foto zao la voandre mandeha ve lesy ny mandavary dia efa andeha fitsotro be sahady. Ka tsy zakako ry aja. Tsy tantony saiko ny mieritreritra hoe anambady miangola. Eny tsapako tokoa ny donam-pitiavana mianjady amin'lahy, kanefa aza mora mitanondrika ohatr' izao sady lahy koa mbola tsy salama raha teo nge. Angamba le tsy misalama mandrakizay tsony tsisy fanafodiny tsony ny tratrapo. Efa sasamiandra izany vary tsy mifody. Aza miteniteny foana ry sedra, nahoana ialany tsy ho sitrana. Ka aiza raha ny fanafodiko e? Ome ho any fanafodiko. Andriamanitra raha tena mpamaly vavaka ianao dia avereny ato amiko miangola. Makaiza ny zanako ry Dera, efa ho 2 andro izy zao ny tsy nody tato an-trano intsony, kanefa amin'ny sabotsy ny andro anaovana ny mariazy nareo e. Tena tsy azoko veriko mihitsy izay toerana naleny. Tia fitateraka ireo manam-pahefana koa moa mbola tsisy nandrenesam-baovao foana hatramin'izao. Lozinina reto ry lanitro, dia inona ny tokony ataontsika ry Dera? Toy ilozanao amin'ny tanondrika fotsiny eo. Tsy haiko ry mama, ny lohako ary izany efa mila pasaka mihitsy mieritreritra amin'izao zava-nitranga izao. Ny mariazy tsy ho vita, miangola nanjavona, izay vao tena hoe afa-baraka. Ka inona ary no azontsika atao eo e? Toy nyreo fotsy be verolona sika sao ka miandry izay higadonany. Lasa izy ary izay olo tiako izay. Mama, aiza no mety ahitantsika azy? Aiza ary no hamatarako an'izany e? Zangapa aminany aminao fa mety adosoko ihany koa ny fototr' izao fanjavona miangola izao. Mety fa adosoana ahoana fa tsy azoko. Miady angahy ianao sy miangola? Ena ry Dera, masana. Na mifamaly foana mihitsy azy izay mianaka tato ato izay noho nina ry mama? Noho ny fanereko azy anambady ianao. Ahoana tsara hoe ry mama, miterenao fotsiny izany miangola ny ity hafa tsy sitrapony akory. Efa manana ny olo tia noho izy ary mihena fa lasa nakany amin'ny tovolahy io izy. Tsy manaiky azany koa sary mama, tsy maintsy manambady any miangola na tiany na tsy tiany, ary androany dia androany ihany dia araka hitady azy tsika. Matoky afa tsy lavitra eto ny fonenan'izany olo tiany izany. Isisany diam-pianiko farany kaly tokana mafako ny anaran'ny miangola sy ny misy ny rehetra. Soratra farany alohan'ny hamaranako ny diako eto tany. Tsy mendrika intsony ny mety eto ambonin'ity tany feno hitraketraka mahatsiraviny ity. Aleoko mianoka fiainam-baovao any akoatra toy izay isedra fahoriana tsy manam-pahatabirana any iara-sambatra amin'ny dada sy neny. Ary iza kosa ny olona mandondroana ny ivelany an-tsaky. Sa hihaja no ny verina sahady. Odiny ato. Tao feom-behivavy ange izy zany e. Dia ho iza nefa. Say ka avelao ao e. Efa natomboko ny aty ka
tsy maintsy faranako. Akany ve ianao sedra? Miangola ry ty e. Miangola ombo? Tena feoany mariny zany. Ary aleo sokafanaingana fa mangirifiry atsika ao zay le malalako. Miangola? Sedra? Ny fanafodiko. Tena manomboka olany eky ary dera, tsy hitako tsony izay atao. Miafotsy andro manalina ny voloko. Aiza ve rangako izay olona anontaniana rehetra dia milasa fa tsy mahafantatra amin'ny Miangola daholo. Raha fantatro mialoha fa toy izao ty tantara ty dia tsy nidina taty mihitsy aho. Izao no tena ko avy ty nilasa fotsotro. Ny fianarana tsy totosatra amin'ny farany, ny vady tsy azo. Eno daholo ny fototra izao olana izao ry mama. Ka tsy fanome tsintsika ry dera, sitrapony nandehananao taty fa tsy niterena akory. Sady misy olona koa anyvelany an'izany fa andeha jery vitivity aloha. Ka raha tsy piasa kelinao ako, za tsy mavita e. Petra eo zaniko. Oay, Miangola, ny zanako, fa tazay foana ianao anaka. Ary iza koa ty tovolahy miaraka aminao ty? Ie, Miangola tokoa ty manoloana anao ty roneny a. Ary io tovolahy io kosa ny olo tiako. Le tovolahy nikatrainao sy dera. Asa raha tadidinao? Asa, 3 volana teo eo angamba zay. Ndray, dia olona tsy misy fotony sala amin'izao ve ny olona mba tiana olo tiavina ary Miangola? Tsy vitan'izany fa mbola gadra lava ihany koa. Tony ve tsy taranaka andevo kely reny raha dinihina amin'izao paoziny izao. Izay filazanao azy tsy manino roneny a. Izy ny tena andrin'ny foko fa tsy niterateranao iny. Ary tsy hijanela koa zay fa tonga mba angataka tsodrana avy aminao reny koa niteraka e. Sanatry, raha izany no tenaina dia mibozaka isaina. Ko raha tsy olona dalako, tsy misy tsodrano an'ny olona totombitana ty. Fa inona mampitabatabana ato ry mama? Ray, to Miangola, tonga soa malalaka. Ao koa fantatrao tsara Andriamatoa fa tsy malalanao zany a. Efa io miaraka amiko io ny olo tiako. Ary izy ny tiako hiaraka amiko fa tsy ianao. De bandy ohatran'izao ve natakalinao a. Fa tsy le babata hitaniny ve ty? Olona tsisy apoka sady efa resin'ny fiainana. Sao de diso safidiny ro manjakely koa. Ninona asany dia tsy mampiova ny fitiavako azy zany e. Izy ny fanafody ny foko. Masafa aminao? Fanafody. Zavatra tokana ihany lazaiko anao ry Miangola. Na izasy dera na io 4 Mikelinao io. Tsy hanaraka ny sitraponao kosa amin'ity indray mitoraka ty roneny a. Afo Miangola taloha ka azonao atao amin'izay tianao anaovana azy. Ary aleny teo tsara ao anatin'ny sainareo mianaka fa tsy hisaraka amin'ny olo tiako zany intsony a. Na izy varatra hipoka azy eto. Dia andeha tokoa ve ianao ry dera? Avelanao rereto aho zany. Ka inona tsony moa ny atom-bola ijanonoko aty ho ianao ka? Sa misy vehivavy hovadiako aty? Nakaty ary efa nanenako tongotra aman-tanana. Aza ilozanao ary dera, le lafiko ireny faladinao a. Mijanona re zanako. Tsiry mama, avelao andeha. Mitahiry fahatsiarovana ratsy ho an'ny fijanonako aty. Na izany azy, raha tena tia Miangola ianao dia mba tsotrovy ihany re ty reninao e. Mijanona mory dera. Ka ay zara zay Miangola ho tiaviko eo e, ha? Tsy afaka miemitra tsony aho fa mialatsiny aminao. Nitapakila aho rehefa azoko. Veloma ianao adamborondro a? Tsia, aza mandeha zany ho ahy ianao e. Fa ataoko daholo ny fomba rehetra efa tianao sy Miangola. Aza ilozanao ary dera. Tara loatra. Miangola zany efa ny ekibony omby.
efa ohatratra n'lay fozalahy iny izy zay zao mianoka fahasambarana arazafikirana be toy io ny tombotry fa maika tsy avototry zany ty e tsy misy mandeha zany ao tena tsy misy ampiasa hery ihany araha zao no mitoy a defa hoe sora ho hoe marina tena safotsy ty diso mafiloatra koa na ny fieko azy teo de inona zany ny atao tsy maintsy antsy dokotera andray zany ko allo aiza zany aza temitemipetsaka alorina eny a mbola atao amin'ny hopitaly nge ianao e miangola ny zanako mifona aminao anaka tsy mitazona laelo aminao arina eny a ary aza mitomana ohatry io moa e fa eto ange ah e mafy loatra neny sioka nampitondraiko anao e ary izy le tovolahy miaraka aminao iny setra ve te hifona sialatsiny amin'ny anaka aizy izy ao ivelany ao izy roneny a izy nge manampy amin'ny karakaranao ato e de rehefa lasa nody ampandrosoa izy mila miresaka amin'ny andraso vetivety ary efa ny fo mararitsika efa nanahoana ny fahasalamanao zay ry mama miangola efa tsy de maninona tsonika fa izao anaka ahoan'izay tompoko mifona aminao tamin'izay rehetra tsy mety nataoko anao indrindra moa fa tamin'ireny teny tsy voahevitra sy fanaratsiana mihopampany ireny tsy misy tokony hifonanao ny amin'izany tompoko ary ataovy tahaka ny tsy misy ireny zavanitranga taloha ireny tsy mitana lahelo aminao a satria ny famelan-keloka no valifaty tsara indrindra tsara fa naloatra ianao anaka manana fo idealy sy toetra volamena miangolo miaino anao ary ny malalako afiaty vofianiko nareo roa kely nareo nyfanavodina nahala tao anatin'ny toetra ratsiko sy ny fitiavakarenako ka nysedriny izany de mitsodrana anareo a miteraha fito lahy miteraha fito vavy ary maharena tokatrano tena vokatrano fonao ve zandriny eny faly be a arahabaina le tsery zandry de marina tokatrano misaotra indrindra ary zao ka manarako ny dianay da miteraka ihany ty le nofinofonylahy tena miaika alesizay manaja aletsy zandry aza mahampoe letsy riaja ary ahoana marina moa zany momba laskanto ty fa ohatrany tsy mazavazava ay marina moa mbola tsy milazaiko tamin'lahy ny vaovao fa ka ty lety zay skanto ary manam-pikasana ny akavady azy mihitsy ah io zany ve milahy kosa zany e i zany raha vola anta dia larabe ny omby a tokoa ary oko amin'izay aloha le sangisangy fa inkaminy izy mianaka ilikorany ery nareo mirahalahy zany a zarazarao mba iarahana amin'ny faly e tsy izany rery izy mianaka fa anambady tsy ho ela koa ny ty rahalahiko ty a ary fotoana vitsy isa misy saina dia ataony raharaha manga aza manao zay mamenatra raha tsy niteny an'izany kosa teo a vaovao tsara kosa zany ry aja sa hoana rine zay eto foana vonina ny anotriny e tratrany lahandray ary sedra tamin'ny ndray midoratsiny malalo
ahoanak'izay raha avako ao amba rotsirotsy kely anjara fa za andeha ho any amin'ny tosy vetivety ao sheria enaky malala ento aty ary izy ho raisiko e te vilesy ry anjara kely ny data mahafatifaty kely any aty zanako ty tsay araza mitomany mo ino ny zay raha vorombaza hoento manaraka anao any an-tsaha hoeto misidina ambony o rehefa mangina vereno zaza pozansanako dada mamy ary mahay mitaiza mihitsy angeza mivadiko izany e isedra nge ty e hoay jereo fa efa miesona sahady ny etala sedra miainao anao ary tiako indrindra tena ianao ny fanafodiko miangolo ahoanake ianao koa ny fanafodiko ary anjara ny fanafoditsika natolotry ny asemo radio anareo teo ny fanafodiko tantarindray miseho nosoratany ilay kloniny Louise Ravelso no rono Zoma amin'ny rina no dera Rahalala no mihaja Christophe Rabiarmanana no sedra Nanja no miangola nandray feo sy nandrindra raha teknika mamy arivony nana tomtosa nanja razafindrakoto